vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fifaliana lehibe no idirana ao anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy mpanaraka an'izao fahita lavitra izao miarabantsika manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy ny tenako ny pasteur Jony Andriana Tenaina no eto amin'ny fanolorana indray amin'ity fotoana mahafinaritra be izay afahantsika tafaradalany ity izany ny zavatra ataontsika dia andre tenin'Andriamanitra iaino ny tenin'Andriamanitra anaraka ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fohy ny zavatra azo antoka dia tsy mbola miova Andriamanitra omaly anio ary mandrakizay alohan'ny idirantsika ao anatin'izay afatra zay dia andao hivavaka ny tenako raha azonao atao ny mivavaka miaraka amiko na eo ampanasana vilia na eo ampandrahoana sakafo naiza zany mety eo anao fanaovana tabazany ianao dia afaka atsahatra ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny dia mba miara mivavaka isika dia avy eo toy izy anao indray ny fijerevana ny fanaovana ny raha rehetrarehetra fa mba ao anatin'ny vavaka dia mba miangavy kely ny tenako raha sitraka ao any anatin'ny tokantrano dia andao mba hiara hivavaka aloha isika ametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra raha eo mankasitraka ary manome voninahitra anao zay tonga eto amin'ity fahita lavitra ity indray afaka anambara ny teninao afaka hitory ny teninao matoky tompo fa ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ary matoky ihany koa fa ho anatin'ny teninao dia isy karazana fanasitrana hery ho raisiny tsirairay avy satria zany no voalaza ny teninao ho any amin'ny Jaona toko voalohany andininy faharoambe folo manao hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery mino fa nizaniza mandray an'ity teny ity ka mino zay rehetra lazainao Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanomponao dia andray hery izy andray hery izy ary zay hery zay dia anangana azy raha marary izy zay hery zay dia anangana azy raha ho anaty olana izy izay hery zay dia anovany zava-misy eo anatrehany rehefa mandray an'ity teny ity izy satria fantatro amin'ny alalan'ny teny oatra dia misy hery mepita any anatin'ny olona tsirairay avy misaotra raha eo makasitraka Jesosy eo amen eny tompoko isaorantsika n'Andriamanitra tafaradalanytsika amin'ity androany ity raha ny loha hevitra tsika dia hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy zava-dehibe zany ary inoko tanteraka fa ny olona anankiray rehefa mijanona eo amin'ny toerana mety na efa fantany hoe atreto dia tsy maintsy ho tratrana olana izy tsy maintsy ho tratrana problème izy fa ny olona anankiray kosa na dia efa mety aza ny fiainany tsara ny fiainany mahafinaritra ny fiainany ka raha mbola vonina androso izy dia azo antoka fa tsy ho tratran'ilay problème avy ao aoriana mihitsy inona ny anton'izany misy olona mantsy alohan'ny amakiko ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo misy olona rehefa fantany mety ny fiainany tsara ny fiainany atreto ihany ny zavatra vitako zavatra takatro dia rehefa mijanona eo amin'iny limitiny iny izy na iny karazana limitation zay iainany iny izy dia lasa tratran'ilay problème ao aoriana fa ny olona matakatra manana fahiratatsaina fahendrena fahalalana dia tsy mijanona eo amin'izay limity zay fa na dia efa hitany tsara aza ny fiainany mahafinaritra ny fiainany dia mbola mandroso foana izy miazakazaka foana izy satria fantany hoe tsy tia no tratran'ilay problème ao aoriana izy zava-dehibe no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity an'io ty fa antsika mifampahery izany mpanjaka faharotoko fafito
Mpanjaka faharotoko fafito de ny andiny voalohany lavalava ny tenin'Andriamanitra fa tiako manana faharetana kely ianao a de efa afaka manomboka am'izay ny rahanao de miaino ianao na mety hoe aty amin'ny alalan'ny onjapeo fahita lavitra na de feo fotsiny ary tsy de zava-dehibe ny mety mahita ny tenako fa ny feo fotsiny lay tenin'Andriamanitra de iserepitany anatinao any. Amaky tenin'Andriamanitra sika mpanjaka faharoa toko fafito andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa io kosa Elisa miaino ny tenin'i Jehova ianareo, izao ny lazain'i Jehova, raha pitso toy izao dia ho sekely iray ny vidiny koba tsara toto eran'ny famarany, ary ho sekely iray koa ny vidiny vary ordea indroa amin'ny famarany ao amin'ny bavahadiny Samaria. Ny andiny faharoa, fanamaly ny lelan'Andriamanitra ilay mpanafika malaza izay nitehanany mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indrona dia anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova dia isy zany zavatra zany va. Ary ho Elisa azafady tompoko, ary ho Elisa indro hitany masonao indrindra izany nefa tsy mba hinananao. Ary nisy boka efada teo anoloan'ny mivavahady ny fampiresaka hoe ahoana no ipetrahantsika foana eto mandrapahafatitsika raha hoy isika akato tanàna isika dia misy mosoary ao an-tanàna ka ho faty ao isika, ary raha ipetraka eto isika dia ho faty ihany koa andeha isika akany amin'ny tobony Sirianina ka raha mamelona atsika moa izy dia ho velona isika, fa raha mamono atsika kosa izy dia ho faty isika. Ny andiny fadimy, dia niainga izy rehefa takariva akany amin'ny tobony Sirianina, ary noho ny tonga teny antsisiny toby izy indro tsy nisy olona akory tao. Amen. Toizako any le afatra rehefa avy eo toizako ny andiny fahaenina. Fa tantara mahafinaritra be ty tantara ty. Hoy Elisa ndray andro, miaino ny tenin'i Jehova ianareo, izao ny lazain'i Jehova, raha pitso karan'izao dia mora ny vidin'ny koba tsara toto eran'ny famarana, ary ny ho sekely iray koa ny vidin'ny vary ordea indroa amin'ny famarana. Ny zavatra nisy nefa riavana tao anatin'io vanim-potoana io de tao anatina karazana mosary tsy fisikanina ady olana, zany hoe problème be mihitsy tamin'ity vanim-potoana ity. Ary rehefa niteny an'izay Elisa de le lehilahy mpanompon'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra nalaza tamin'ny hery, ary mahavariana fa rehefa mamaky ny tantaran'io lehilahy io zay zavatra lazainy dia amarin'Andriamanitra. Nisy fotoana ndray andro nisy mosoary teo amin'ny tanàna, de nisy vehivavy sonemita nipetraka tao an-tanàna Sonema, de io vehivavy io nikarakarany Elisa, nanao soakaterena isaky mandalo eo an-tanàna Elisa. Ndray andro de niteny tamin'ny Elisa Jehova manao hoe lazao amin'ny raha vehivavy asivy miala eto an-tanànany Sonema izy, fa ho mafy ny ady eto, tena ho mafy, satria mandritry ny fito taona izy karazana mosoary eo amin'ity tanànany Sonema ity. Tena ambarany Elisa tamin'ny raha vehivavy hoe ho avy eto amin'ity tanàna ity ny mosoary, ho avy eto zany tsy fisikany zany, fa melaka eto ianao. Fa vao niteny an'izay io lehilahin'Andriamanitra io, marina le teny fotoana fito aorinana io, tratrana mosoary io tanànany Sonema io. Ary teto ndray de hoy izy, na de tao anatin'le fahoriana lalina mosoary tsy fisikany, de niteny tamin'ny alalan'ny finoana izy. Hitanao ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana raisinao mino an'le lehilahin'Andriamanitra zay mitory ianao de misy herimepitany anatinao any, satria ho volazan'ny Baiboly hoe zay rehetra nandray azy de nomeny hery tsy tozoizatsika le akeo hatreo. Zany hoe anatin'ny teny de misy hery afaka mepitany anatinao. De niteny Elisa, raha pitso karan'izao mora ny vidin'ny vary ordea
indroa amin'ny famarana ny koba tsara toto fa namaly ozy ny voalazam-baiboly le lehilahin'Andriamanitra. Lehilahin'Andriamanitra tsy olo-tsotra ary io dia mpanafika malaza izay nitehanany mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova dia izy zany zavatra zany. Inona no natonga azy nyteny an'izany? Satria hitan'le zavatra mafy zay nylalovany rehetra zanak'Israely rehetra, mafy hoy ah, le mosary mafy, le ady mafy. De zay no natonga azy satria nijery maha-olombelona izy, nahita maha-olombelona izy hoe ahoana moa ny apossible an'izany, ahoana ny atonga an'izany zavatra zany hitranga, sao ve ny zava-misy eto amin'ity tanàna ity, sao ny zavatra mitranga, de raha pitsokaran'izao de isy zany zavatra zany maha-olombelona azy nefa lehilahin'Andriamanitra. Zay nge ry havana ny antony ilazaiko hoe ianao raha mindro zay lazainy lehilahin'Andriamanitra, raha mindro zao ianao zay ambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenako eto, de azoko antoka fa isy hery mepitany aminao, de afaka ho tonga fanasitranany zany, afaka anangana ny fiainanao zany. Ary ho Elisa ho hitany masonao zany fa tsy hinananao. Enjany zany ry havana. Fa zao ny zavatra mahafinaritra, Andriamanitra rehefa mampiteny ny mpanompony de marina le teny Andriamanitra tsy mba manday tsy olombelona ka handainga, fa zay rehetra ny lazainy tsy maintsy tanterahana, tsy maintsy ataony zay rehetra ny lazainy. Ary mahafinaritra io Andriamanitra io, ary jerenao tsara verevitra ny olona rehetra fa nanana fasahina kosa le lehilahin'Andriamanitra teo Elisa. Efa takatakariva ny andro, efa naona ny olona, fa zao nisy boka efatra nipetraka teo avelan'ny vavahady ho voalazan'ny baiboly, na teo anoloan'ny vavahady ny fampiresaka izy efatra amin'ny rahalahy. Raha hijanona eto isika ho fatety any, akao an-tanàna isika tsisy nininona ao, adiny ao, ho any ny tany Sirianina isika ozy, raha tiantsika ho velomina de ho velona, fa raha ho vonoantsika dia ho faty isika. Eo le hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Ianao zao manaraka n'ity fahita lavitra ity, eo am'le fara vitanao mihitsy, eo am'le tsy ahitanao hevitra mihitsy mante mahita n'ity fahita lavitra ity, inona no ataonao? Tahaka ny reto boka efada reto, boka efada, ao an-tanàna tsisy nininona, eo amin'ny toerana misy azy tsisy nininona, any amin'ny tany mifahavalo nefa no misy sakafo, inona ny ataonao? Fanontaniana, inona no ataonao? Hijanona eo am'le toerana io ve? Sara hiverina tsy tanàna ianao de mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Inona no ataonao? Te hilaza aminao a, mila mandroso ianao. Nipitsika amin'izy ireo ny fanan'Andriamanitra tamina boka anankiray hoe zao ragnahy, ndao tsika hiala eto ho any amin'ny tany Sirianina. Misy fanapaha-kevitra amin'ity asabotsy ity, mila miainga eo amin'ny toerana misy anao io anao de manasanao mba ho tonga amin'ny toeram-pivavahana, manapa-hevitra androso. Mety efa mpanompon'Andriamanitra ianao nivelon-dalana reraka kivy, fa ozy ianao hoe tsy hitako ihany zay ho zany, fa ahoana ny fiainako ny tahaka izao foana, manapa-kevitra mba ho androso. Lasa nandeha izy any amin'ny toerana misy fitahinana nandehanany, ary ny toerana misy fitahinana tsy hoe ao amin'ny toeran'ny zanak'Israely fa any amin'ny tany mifahavalo. Enjany zany ry havana, fa anankiray no nibotsehan'ny fanan'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra koa nefa talohany io de lazain'Andriamanitra hoe raha mpitsokarany zao, Andriamanitra de afaka mampiasa olona mba hitondra fanafahana ao anao, Andriamanitra de afaka mampiasa olona anangana ny fiainanao, Andriamanitra de afaka mampiasa olona anandratra ny fiainanao. Ary zany mihitsy ny anaovana an'ity fandaharan'ity, satria hitako ianao hoe reraka kivy mitanondrika, tsy fotoana zao manapa-hevitra
ndao iazakazaka am'ty asabotsy ty fotoana lehibe rehefa aveo aloha lazaiko aminao ihany ny toerana lazaiko aminao ny toerana misy an'lay zay zavatra ambaraketra fa ny fanapaha-kevitra hoe hijanona ve sa ao an-tanàna sa ndeha ho any amin'ny fahavalo ary ny zavatra mahafinaritra n'io Andriamanitra io rehefa netsika izy efa da ny raisaina nareo menakavy mila miraisaina am'ty asabotsy ty ny raisaina izy ndao rangao any an-tanin'ny Siriana ndao tsika ho any ho vonondry zareo tsika maty ho velomitsika velona fa ny zavatra mahafinaritra vakitsika ny andino fahenina fa Jehova efa nampandreny miaramila ny Siriana ny kodiadian'ny kalesa sy ny fandehanany soavaly dia ny firodorodony miaramila be ary niresaka hoe izy reo injao ny mpanjakan'ny Israely efa nanambo ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egyptianina hiady amintsika dia niainga izy ka ritra nandositra tamin'ny takariva iny ihany ary niloza fotsiny teo ny toby dia nilay sy ny sovaliny ary ny boriky ka lasa nandositra amonjy ny aina izy wow enjana ake zany ny fanapaha-kevitra izy efa da boka averiko ny fanapaha-kevitra izy efa da boka tsy nijanona teo am'ilay toerana tsy nijanona tao amin'ny tanàna zay fi nisy mosoary fa lasa nandeha hoe andao any amin'ny tanin'ny Siriana fa vao nanapa-kevitra izy de inona ny zavatra nitranga nisy feo mahery tonga tao amin'ny Siriana feoana miaramila migorodogorodo tahako ny fikodidian'ny kalesa sy ny fandehana soavaly zany hoe tahaka nireo soavaly godorogoro de nandray an'izany ny Siriana de nzao ozy fa ny mpanjakan'ny Israely efa nanambo ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egyptianina hiady amintsika de inona ny zavatra nataony tonga de niainga reo Siriana reo tsy naray lamba fa tonga de niainga izy de niala nefa takariva eo amin'ny fandrahoana sakafo tsy nisy zavatra voaorina tsy nisy zavatra afaka mibataina fa natahotra n'lay feo le feoana miaramila kodidian'ny soavaly sy ny kalesy nitsoka matanjaka ny fanapaha-kevitra hiala eo amin'ny toerana misy anao io hiala eo amin'ny toerana misy anao io de afaka manetsika zavatra Andriamanitra mba hananganana ny fiainanao averiko ny fanapaha-kevitra anao hiala eo amin'ny toerana misy anao io de hanetsika olona na zavatra Andriamanitra mba hanandratana anao hanasitranana anao hanafahana anao amaina tiany Jesosy loatra ianao te hanafaka anao anatin'io zavatsarotra mosoary fa abokana io Andriamanitra fa jerenao misy fanapaha-kevitra zay le hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy ny zanak'Israely ndray andro rehefa nenjehan'ny Egyptianina teo amoron'ny ranomasina mena ny tabataba ny Mosesy ino ty zavatra mahazo ty ny fahavalo ato arina ranomasina eto aloha fa nisy vanim-potoana ny teny Mosesy hoe ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy hitanareo tsony mandrakizay iny teny Mosesy iny de fampahireza raha avany anatiny avany anatiny hoe ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy hitanareo tsony mandrakizay fa rehefa tonga ny rema avany an-danitra averiko tsara rehefa tonga le teny na rema avany an-danitra avy amin'Andriamanitra tao Mosesy de hoy Andriamanitra lazao am'ireo ry Mosesy mba handroso izy nefa ranomasina mena zay le fanapaha-kevitra ary rehefa nandroso reo sokatra ny ranomasina mena am'ty asabotsy ty isy karazana ranomasina mena misokatra any amin'ny miara-bolanao fandrarana zay ataonao noho izany manasanao tongava mandraisa fanapaha-kevitra androso averiko mandraisa fanapaha-kevitra androso aza mijanona eo am'le toerana efa mety ho hiatany aloha aza mijanona eo am'le toerana feny fahorina
eno tsara ny fiovam-poriavana de idiratsika ny an-danitra fa ny fiovan'ny toetsaina mampanaka reny mandrosoa de ovay ny toetsainao mety efa niovafo ianao fa andao iova mihitsy anyty tahaka ny reto lehilahy boka anakefatry reto niova ny toetsaina andao iala eto tsika ingefa zanak'Isaïly le mpanompon'Andriamanitra na de boka azy tsika andao anapa-kevitra nanapa-kevitra izy fa vao nanapa-kevitra vao nanao dingana vitsivitsy ireo tonga de nisy karazana miaramila nygorodgorodona tany amin'ny tanàna ny Siriana ozony zay Siriana njao ozy fa avy manafika atsika zany ny Etita ny Egyptiana ny fanampiny zareo nefa tsisy an'izany kory fa Andriamanitra afaka manetsika zavatra amin'ny fotoana mandroso ianao anovana amin'ny fiainanao mahafinaritra ange eo Andriamanitra ary jerenao tsara tsy vakiko tsony satria fotoana atsika efa me fosisa rehefa tonga teo amin'ny tanàna Siriana reto boky efa da reto nisokafana n'ilay voalohany jerevana aloha teo an-dakoro teo amin'ilay tokotany malalaka feno soavaly mifatopatotra feno lamba miparitaka inona koa ary ty enona tsisy feon'olona miresaka mihitsy soavaly my maneno eo sokafana n'ilay voalohany jerevana tonga de misy sakafo masaka ny volamena sy ny volafotsy miparitaka ao anaty na fitoerany hoe ahoana ary ty ka rivariva mihitsy ny andro amin'io takatakariva nihinana aloha izy efa da minana aloha ely zay neretan'zay ely zay neretan'zay nihinana sasany tonga de fetsy nampidirina any aposy na nentina mihitsy ny arina fenona zay azo ny fenona rehetra ny fenona volamena sy volafotsy alleloia misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana am'ty asafotsy ty tonga saina indray le anankiray zao vanim-potoana zao rahalahy no vanim-potoana filazana ny vaovao mahafaly le olona tao anaty abokany aretina vao ilikilika nataon'ny olona tsinotsinony fa reo ny tonga lasa vavolombelona ozy le rahalahy anankiray zao ny vanim-potoana zao ny vanim-potoana ilazana ny vaovao mahafaly oeloko ao atsika ozy raha tsy ilaza ny vaovao mahafaly nefa tsaronao ve tary am-boalohany Elisy efa nyteny rapitso karan'izao ary raha vakina ny baiboliny tohizana ny baiboliny lasindrareo miverina tany tanàna gaga ny olona le boka le olona vao ilikilika nalembo teo le olona tsy de nisy nylay vanazy natanjaka be gaga ny olona ohatra mibotsibotsiny zany daholy nisy vola mena tany aposiny rehefa tonga teo amin'ny vavahady izy eo ambanimbany eo de tsy ninylay mpiambina ny vavahady manao hoe fitaka zany fitaka ao atsika zany nataony tsisy olona ozy ao an-tanàna ka rehefa tafiditra ao an-tanàna tsika de avy ny Siriana isambotra atsika sambo bella tsy nanaiky izy efa da zao ny zavatra hitanay tany ninakaniny zay efa masaka ny sakafo nalainay fotsiny ny volamena milaza vaovao mahafaly na inonareo tsara tsy inonareo tsara misokatra ao atsika ny varavarana misokatra ao anao ny varavarana am'ty asabotsy ty laso reo nakany amin'ny mpanjaka mbola nizinizina kely any mpanjaka manao hoe misy fitaka be vava mambadiky zany te sambotsika sambo belona tsika izy io mantsy ry avana rehefa tsy mino zay lazain'Andriamanitra ianao de ny zavatra ratsy foana no hitanao zavatra ohatrany tsy de mahafinaritra foana ny hitanao fa lasa reo rehefa tonga tany amin'ny vavadiny Siriana nanaiky ihany mailomailo aloha so de marina le teo hoe tena fitak'io sambo belona tsika izy fa rehefa nisokafana tokoa ny lay tonga ny maraina araky nylazainy Elisa teo hoe maraina karaha zao de mora ny vidin'ny koba tsara totsy sy ny vidin'ny vary ordea nafinaritra tanteraka lay teny lehilan'Andriamanitra am'ty asabotsy ity de izy zavatra tsy mbola hitany masonao tsy mbola niditra tao am-ponao tsy mbola nraisiny tananao ataon'Andriamanitra zay efa nahitan'izany nisy vehivavy anankiray potika ny fiainany nandritry ny taona maro 2 taona teo io vehivavy io nanambady
nanambady izy niteraka roa, rehefa niteraka roa izy de nilasa ny vadiny voaroka tamin'ny asa. Isy fotoana izy nangataka tonga taty am-piangonana hoe eto mambavaka pastera, tena verevitra mamofy fo, tsy tatsony zay atao. Fa mahafinaritra rehefa mivavahana io vehivavy io, tsara lavitra noho nle asany teo aloha, ny asany omen'Andriamanitra azy tsy niandry ela, fotoana vitsy taorianan'le vavaka. Za de te ilaza aminao hoe zao vanim-potoana manapa-hevitra takan'le boka efa da aza mipetraka amin'ny toerany hoe efa zao mihitsy ny nanaovana anay, efa zao mihitsy ny nametrahana anay, zao mihitsy ny nahalehibe anay, ty toerany ty mihitsy teto zay ny lehibe. I Abrahama nge raha tsy niala teo amin'ny tany razan'ny ray aman-dreniny, tsy lasa olona goavany. Fotoana lehibe eto amin'ny tsika Tamatavy sy ny manodidina, eto amin'ny Paradise Ankiriry bazary kakazo eo anao no mandeha, de eo atenatenany eo eo amin'ny Paradise taloha, zay ny volazana eo ny trano fivavahana voaniloko eto Tamatavy ny voalohany. Fotoana goavana manomboka amin'ny 7 maraina amty asabotsy ity. Ny faharoa de etya amin'ny trano fivavahana voaniloko mangarano faharoa 200 metatra miala amin'ny Damaskosy. Araka rehefa nilazaiko tao anatin'ny afatra teo de hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba androso, tsy fotoana fipetrapetrahana zao, aza mijanona eo amin'ny toerana nisy anao teo aloha, fa zao ny fotoana iazakazanao. Ka de asaiko ianao am'ireo toerana anankiroa reo fotoana goavana, arahana délivrance goavana, vavaka lehibe, toroteny mafonja irana am'ireo lehilan'Andriamanitra. Ivavaka ny tena koa isotra an'Andriamanitra sika tao anatin'ireny afatra ireny. Raha io mankasitraka ary mame voninahitra anao tao anatin'ireny afatra ireny hotahinao reny afatra ireny, ary hotahinao reto vahoaka ny Tamatavy sy ny manodidina reto. Misaotra Jesosy eo. Amen. Tsy ho zaka ty volo ty vavaka ataoko eto androany ty, tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty, manomboka any amin'ny farany arinany. Izy vehivavy ao iala ao anatin'ny herin'ny demony izy lehilahy ao iala ao anatin'ny herin'ny Lucifer, izy vehivavy ao iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana. Toroteny iny pastera dia zay tia mpaminaniana rehetra teny amin'ny pastera eo dia raisiko ampinoana daholo. Manana finoana trano dia niraisiko ampinoana le izy dia nahazo trano ahy amin'izao fotoana zao efa 3 taona mahery eo zao navitan'le trano tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'le trano vita trano finition rehetra amin'izao zay tsy manofa tsony fa lasa mampanofa indray. Dia nitahin'Andriamanitra dia fenipokipoko antsena dia nanao trano, dia ty trano ty zany tena tsiroko famela rehefa tena mitahy io Andriamanitra dia tena hoe mitahy maneho ny heriny izy. Trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra 5 misy lalatsara 4 étage, misy terasikely ambony 4 étage le vita tsara carreau tsara, varavarana vy, misy gablin faux septique dia vita ry zay tena tsiroko famela hoe rehefa tena mitahy Andriamanitra dia tena mitahy mihitsy. Devolo sy ny aretina nampahory anao io, reo ozona vokatry ny tsirary nataonao, reo ozona vokatry ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao, vokatry ny fahotanao, reo ozona vokatry ny adalana vitanao, isery tsy ho takatry ny saina, hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko eto ty, tsy ho zaka ny devolo ty vavaka ataoko eto androany ty. Miarabola tena mandeha tsara, nahazo tany zay dia mba nanao trano taoriana zay fanasitrana zay fanasitrana zay ahoana tsara izy teo sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiaraha-miasa ny tompo miarabola zany efa mba misy dia araka le vavaka taoriany samborona ty ireny dia tena tonga dia ohatrany mandeha ho azy zany nefa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy.
vahao ny oloko vahao ny oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na delivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahao ny oloko vahao ny oloko nandefandefeny izy mba Aku nanisik, ampunya pala.